Finaritra hatrany ny tenako miaravantsika rehetra ao anatin'ny fandarana tsy mahaleo ny sampona amin'izao fotoana izao. Tena aoka aloha aho amafavava kely fa tena sakafo natsiro be no nohanina tamin'ny zoma vokatry ny fifiarabana na hatratry ny taona. Ka eto dia manararoatra ihany koa miaravantsika rehetrarehetra na hatratra ny taona vaovao. Tamin'ny sakafo tamin'ny zoma dia isaorako ireo vazaha namako, isaorako ihany koa ireo malagasy namako, ireo sinoa namako sy ireo rehetrarehetra izay tonga teny, ireo mpivavaka, ireo mpanompo sampy, dia misaotra azy ireo isika tamin'ny fiarahamina amin'ny sakafo tamin'ny zoma teo. Fa eto te antany hoe mba iza loatra ny traiteur nikarakara ny sakafo iny. Nisy entrée anankitelo tamin'izany sakafo zany. Nisy entrée anankitelo. Tsy haiko nilaza nareo ny endrikendriky ny sakafo hita teny an-toerana. Fa izay ny takatra. Tsy hoe takatra mahi kosa aloha. Sao dia isy ilaza indray hoe takatra mahiny na tolotray. Fa na miresaky nareo hoe takatra mahi na takatra matavy tsy niala vola paosy izahay nanao andreny. Fa vola avy any am-paosinareo ihany no nanatanterahana azy. Ka ny anareo ihany no anajana ianareo ataoko fa tsy olan'izany. Izay no ela fa hiditra amin'ny tena resaka amin'izay isika amin'izao fotoana izao. Fa mialohan'izay aloha dia oka kely aloha fa aika i Samuel tena mahay mihira. Toraka voninkazo any Samuel fa tena nahira mihetsiketsika, nahira milamindamina, dia tena mahay mihira Samuel. Ho anareo tanora izay ampiakatra vady ho andefimandry ka anao irony atao hoe lanonana irony ka anisy ouverture amin'ny hira milamindamina, dia mampirisika antsika rehetra Samuel antsoina fa tena mahay mihira i Samuel. Tamin'ny lanonana teo dia tafaresaka tamin'ny ramatoa mihitsy hoe aleo Samuel no alaitsika amin'ny fahatsiarovana na ny tsingeritaona navitany soratsika. Dia hoy izy taminahy, ianao angahdala hoy izy, vao teo ianao nampanantena fa tsy misy zavatra ho rava fa hitoy ny ao anatin'ny 5 taona vaovao. Zao ianao milaza fa atsony Samuel, nirany Samuel tena tianao any dia ilay hira mitondra ny lohateny hoe rava tanteraka tokoa. Ka nahoana ianao niantso any Samuel? Dia hoy izy aho hoe oka ihany Samuel, oka ihany eo amin'ny manaraka, fa mbola mila dinihana tsy ny antonkira fa lay lantolanto mozika hoe dia rava tanteraka tokoa. Iny nanotika ny foko aika hira mitory faharavana. Dia hoy izy aho hoe tsy aty amintsika sika zao dia manomana 4 taona sy tapany vaovao indray. Zay ny tanjontsika, mba tsy tenenana hoe 5 taona dia aleo miteny hoe 4 taona sy tapany. Tena zay amin'izay tsika vao tena hiresaka ny tena resaka. Fa mialohan'izany aloha dia andrao aloha resantsika ny resaka siklôna ava. Izy io zay tsy fantako na ava any Antsinanana na ava any Andrefana no niditra, fa dia betsaka ny loza izay naterana. Tena avantiry zany avantiry ny ainanareo tamin'ity fetombohan'ny taona 2012 ity. Aiza ve ka miala eny aminay mandalo eo Analakely raha ho any Antanimena dia ao anatin'ny adiny 3 no anaovana azy amin'ny fiarakodia. Za aloha tsy handeha amin'ny lalana intsony, tsy handeha amin'ny intsony sambasamba nyle nandeha teny an'o zato iny hoe nandeha bus fa tsy handeha amin'ny lalana intsony raha ny tenako. Io lalana io zay hitatsika fa misy lavaka, misy rano tsy voadio, misy fako manentsina ny tatatra.
zatsy andehan'io ary tsy andraikitra akory ny manadio an'ireny fa misy an'le ramatoa be iny ny tokony lazanareo a raha miresaka fanadiovana ny tanàna. Iny ianareo ny tehifidy an'iny raha nandeha teny amin'ny fiaraha misakafo izy dia anisan'ny zavatra tsy nahafaly ny endriboly izay nataony nitovy amin'ny ramatoa ny endriboly izay nataony. Ka za dia milazantsika rehetra fa raha tianareo vito io lalana io a dia resao le ramatoa be iny. Manaraka izany a tao anatin'ny fandalovan'ny rivodoza ava dia nisy ny fahatapahany tetezana tany Avoaparara. Eto zao dia gaga hoe aiza misy an'izany Avoaparara zany, iza namiany ty texte iza taminareo no nanoratra an'ity. Za milaza fa tsy tokony hosorata anato mihitsy raha toerana mbola tsy fantatro. Za kosa nefa dia mampirisika atsika hoe mba ahafahako mitsidika ny any Avoaparara dia manamboara isika WC, manamboara isika gabine any Avoaparara fa ho avy izay itokanan'izany tompoko lasy tompoko vavy mba entinay ilazana fa mahavita izahay ary izy fitsofana farara matanjaka be any Avoaparara. Porofo izany fa mahavita ny fitondram-panjakana. Loza fa ny zavatra saika ho resahana no tsy voaresaka tao anatin'ny resadresaka sika androany. Noho izany dia tsy maintsy manao fanahiniana noho ny tery-vaimanta izay ataon'ny zala hoe tsy maintsy miteny ianao na isy na tsy isy. Noho izany dia miteny amintsika fa isy fifidianana amin'ity taona ity ary tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana izany. Nefa io lalam-pandroenana io anie nodikatsika, io lalam-pandroenana io anie no lavitsika ary io lalam-pandroenana io anie kasaitsika hovany. Ka raha atao mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana iza zany no tafapetraka eto. Noho izany a dia aleo teneniko anareo fotsiny tsy maintsy hanao fifidianana sika fa tsy fantatra na fifidianana inona, na fifidianana sefokotany zany, na fifidianana solom-bavam-bahoaka, tsy fantatro na fifidianana inona natao fa zao fotsiny hoe anao fifidianantsika ary tsy fantatra koa na roviana fa aleo taperina ny tsy mahaleo sampona fa anao fifidianantsika tapitra ny tsy mahaleo sampona tompoko lasy tompoko vavy amin'ny manaraka indray. Anao fifidianantsika atao mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana tapitra ny tsy mahaleo sampona velominareo.